Ry havana dia mbola ao ampitomboana aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mandeha indray ary araka hivavaka isika noho ny nanomezan'ny Tompo antsika an'izao andro vaovao maraina vaovao iainantsika amin'ny fifaliana izao. Hivavaka ary isika. Mideranao izay ry Tompo rainay izay ny an-danitra satria azonay tsapahi-tanana ankehitriny. Resy lahatra izahay ny amin'ny fitiavanao. Dia misaotra ny amin'ity andro vaovao omenao anay ity ary dia mametraka ny fiainanay hatrany eo am-pelantananao izahay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, mbola ho tohizantsika anio ny fizarana faharoa. Izany dia milaza fa Andriamanitra aloha no mampahery antsika voalohany. Hoy ary Davida ao amin'ny Salamo 5:20, 2:20, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa hoe: apetrao amin'i Jehovah ny entanao ary izy no hanohana anao. Tsy havelany hangozohozo mandrakizay ny marina. Amen. Raha ao anatin'ny fahorinana zava-manahirana samihafa antsoina hoe entana izy eto ny mpino, dia ampianarin'ny soratra masina ary mba hametraka an'izany ao amin'ny Tompo, satria izy irery ihany no afaka manohana sy tsy mamela hangozohozo. Hita taratra ao anatin'ity andinin-tsoratra masina ity fa sady miaro izy no manohana sy manatanjaka ary mampahery. Azo antoka izany, ka izany no mahatonga ny mpino antsoina hoe marina eto. Dia ireo izay tsy mivadika fa mahatoky ny fampahirezan'ny Tompo ao anatin'ny ady mafy hatrehany. Mijoro ho vavolombelon'i Jesoa Kristy mandrakariva izy ireo, na dia atao aza hoe maizina ny ho avy. Ireo indrindra ilay marina ambarana eto ka tsy havelany hangozohozo, tsy havelany havilivily ny Satana havia havanana, ary indrindra indrindra tsy hitady famonjena na fanampiana amin'izay heverina hoe hitantsika azo raisina maika eto. Tsy izay aloha fa dia miandry indrindra indrindra, miandry ny fiarovana, ny fitantanana, ny fanatanjahana, ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra ny mpino dia ireo marina arak'izay ambara eto. Ireo marina ireo izany ilay mahatoky ny Tompo mandrakariva, mahatoky ny maha izy azy ary mahatoky an'izay ataony ny amin'ny ho avy rehetra. Raha ao anatin'ny ady sarotra ary ianao ry havana, tena manahirana mihitsy. Toa olana saribahana, tsy ahitana lalaka aleha dia izao tsarovo fa miaro sy manampy ianao ary mampahery ianao Andriamanitra. Tsaroa fa ambarana eto koa hoe misy farany io olana hatrehanao fa tsy ho mandrakizay. Amen. Mivavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo raha milamina ny fiainanay. Voninahitra ho anao amin'izany. Fa raha misy kosa tsy milamina any fa tojo olana, zava-manahirana, zava-tsarotra samihafa, tsy hanana fifaliana sy fiadanana, toa tsy hanana fanantenana amin'ny ho avy, dia ampahirezo ireny, atanjaho ireny, ary indrindra ireo ilay marina, mino sy mahatoky ary manantena anao Andriamanitra ao amin'i Jesoa Kristy, dia tantera ho aminy ny teninao fa tsy ho mandrakizay ireny. Andalo fotsiny ireny fa tsy maintsy hahery sy handresy ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havana hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.